Eny ary tompoko, tonga amin'ny fotoana izay mbola hitoizantsika amin'izao fanompoana izao isika, naiza naiza ahitantsika ary andrenesantsika an'ity fandaharana, fitombavaka izay tanterahan'ny fiangonana Refy Androndrakely ity, dia arabaina avokoa isika rehetra, mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana, ary indrindra fa ho antsika zanak'Andriamanitra, kristianina izay tonga manome voninahitra n'Andriamanitra ato anatin'ny efitrano, dia arabaina ary tolorana ny fitahiana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra isika mianakavy izany. Amen. Ka dia tonga amin'ny fotoana izany tsika entintsika anombohana ity fotoana mahafinaritra ity. Azadino fa Andriamanitra dia mijery ary mahafantatra tsara ny ao anatin'ny fon'ny olona sy ny ao anatin'ny sain'ny olona. Ny zavatra anankiray voalohany izay tiako mba entina anentanana antsika dia ny hoe aza variana mihitsy ianao. Ohatra, mijery zao tsika nyreto bidera ireto, mety misy amin'ireo fantatrao tsara mihitsy hoe ianona ohatr'izao ny fahalemena izy iny. Fa androany te hiteny aminao hoe aza variana mijery izay fahalemen'ny olona, fa mpanjino Andriamanitra izay hanao zava-baovao eo amin'ny fiainanao. Faharoa, ilay Andriamanitra manangana azy eo, izay ny tokony ho jerenao. Ary raha izay no ataonao dia hijoka fahasoavana be ianao. Haleloia. Ka dia andaontsika hivavaka, ametraka ambavaka ity fotoana ity, ary mino isika fa hiasa ny tompo androany, satria resy lahatra mihitsy fa ny mpanompon'Andriamanitra izay hiaraka amintsika eto androany manaraka tena matsara mihitsy izy. Aleluia. Tsy mba oatra izy, fa tena andray zavatra be enao androany. Amen na? Ka dia andao hiara-hitsangantsika dia hivavaka, ametraka mambavaka mba tena hoe atsapa izany herin'Andriamanitra, fa soavana lehibe arotsak'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izany tokoa ny isika. Raio, amin'ny anaranao Jesosy no ahafahanay mivavaka, mametraka ambavaka ity fotoana rehetra ity androany. Inonay ary resy lahatra izay, fa amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ity fitombavaka izay iarahanay manatanteraka ity, dia hitatsehatra ianao ka ampaherin'ny olona, anangana ny olona, ary hanasitrana nyzay mararetraretra, ary hitondra vahaolana ho an'izay manana olana rehetra. Apetraka feno ampelantananao azy ny fotoana rehetra, ka hiasana ho amin'kery, hiasana ho amin'ny voninahitra, ary dia hisalorana tsiray avy miaraka amin'ity fotoana ity eny ny fahatsaranao rehetra izany. Ny dery, ny laza, ny voninahitra dia atolotra eo anao amin'ny anaran'Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, sotra tompo. Amen. Eny ary tompoko, samy makantoerantsika. Efa miatrana ny miaramilan'i Kristy. Miaramilan'i Kristy! Ya, efa vonona ny miaramilan'i Kristy hitondra antsika ho ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ka dia ho atolotsika azy ireo avy hatrany ny fotoana eto zany, entin'izy ireo hiderana n'Andriamanitra ao anatin'ny hira anankitelo avy hatrany, raisin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Mandroso ary ianareo, miaramila vonona. Tia tanana mafy tsika ho an'Andriamanitra. Raha misy mafimafy noho izany eny aminao dia ohatra ho an'i Jesosy iray ihany ny voninahitra. Halleluia! Halleluia! Miarabantsika amin'ny fifaliana izay aty anoloana ety, hiaraka nompo antsika. Ray loha ihany ny tanjonsika nankanesana teto dia Jesosy. Sady izany be? Sady izany be? Manasanao raha hitsangana ho an'i Jesosy. Halleluia.
dia manasanao mba hitehaka mafy be ho any jesosy. Halleluja! Atao ratsika orakoram-pifaliana. Halleluja! Tamin'ny fotoana teo aloha teo mpitarika fiderana dia nanentana hoe raha ho avy eto ianao dia manompohan'ny fifaliana. Mety manana ny cas exceptionnel anao ianao tonga eto. Fa zao fotsiny teny iray nampaheresako anao. Ninninona tadiavinao dia ilay tompony zavatra rehetra nefa eto. Melohanao eto izy raha fanasitranana ny tadiavinao teto. Aza ilay fanasitranana ntsony ny tadiavina. Fa ilay tompo-panasitrana tadiavina dia hitsahatra sy hiala ny fanaitainana rehetra. Raha vahaolana nakanesanao eto ilay tompom-pamaolana toa dia tadiavina. Sady izany ve? Sady izany ve? Dia andaotsika hiaraka hireto tsika. Hiaraka ekoantsika eto ary te hanentana anao hoe tena ajao mihitsy ny fanatrian'Andriamanitra eto fa eto izy. Tsarofa ny olona anankiray rehefa voasany amin'ny fanasana anankiray malaza ary efa resady hoe misy olona mihaja, olona manakaja tonga ao. Tsarovo nefa fa ny fotoana feno fanatrian'Andriamanitra dia mihoatra noho ny hoe fotoana misy vahiny manakaja. Dia izany no antony tenenako aminao androany, ajao Jesosy fa tonga ny alohanao teto izy manompo azy amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny feonao mahery, amin'ny tanjaka ao dia lenao mitehaka io androany dia hitehaka amin'ny alalany fitiavana ho azy. Halleluja! Halleluja! Andary isika hiaraka hitehiran'i Jesosy ilasitsika androany fa eto ianao Jesosy, eto ianao sy ny fanatrianao ary ao anatin'izany tsy hirahiry ianao hoe na hoe tena zavatra mahafinaritra anao dia efa hainao hatramin'ny farany ho tononkira io fa le fonao mihitsy androany nilazanao ary resy lahatra ianao fa eto Andriamanitra sy ny fanatriany dia andao ary tsy hiaraka hiretina sy hanandra-peo ary iray feo ao anatin'izany izany. Manatrika eto ianao Jesosy tompoko. Manatiketu Jesosiku, etu izandwane, biumanya nofa, Israel tunyanga. Avela wanze problem, adebilebe nawo, etu Jesosi nyanga, ikarakara nawa. Manatiketu Jesosiku, etu izandwane, biumanya nofa, Israel tunyanga. Avela wanze problem, adebilebe nawo, etu Jesosi nyanga, ikarakara nawa. Se eu não quero que não tenha Etu Jesosy nyanga, Fitaina wanawanduane, etu Jesosy nyanga, Fanaskana na wanawanduane, etu Jesosy nyanga, Fifalina betmetlano, etu Jesosy nyanga, Fanafana wanawanduane, etu Jesosy nyanga, Fitaina wanawanduane, etu Jesosy nyanga, Fanaskana na wanawanduane, etu Jesosy nyanga, Fifalina betmetlano, etu Jesosy nyanga. Tenao que não irá brava, a minha lala Jesosy. Samina nome sewani kunai chande manitra, Manatiketu liwo, Epasaka ilanitra, Natungaba netu wateteamus, Sana fakatike, Samina no wanduanda, Eures no wazanda. Caminha não desceu a nível do night and the manisha, Manatiketu liwo, Epasaka ilanitra, Natungaba netu wateteamus, Sana fakatike, Caminha não wanduanda, Tem mais sinalização. Amen. Fanafana wanawanduane, etu Jesosy nyanga, Fitaina wanawanduane, etu Jesosy nyanga, Fanaskana na wanawanduane, etu Jesosy nyanga, Fifalina betmetlano, etu Jesosy nyanga, Fanafana wanawanduane, etu Jesosy nyanga, Fitaina wanawanduane, etu Jesosy nyanga, Fanaskana na wanawanduane, etu Jesosy nyanga, Fifalina betmetlano, etu Jesosy nyanga.
fitahina ho anao androany Jesosy niany isy fanafana ho anao androany Eto Jesosy niany isy fifahina Eto Jesosy niany sanatreany feo atsika fanafana ho anao androany Eto Jesosy niany misy fitahina ho anao androany Eto Jesosy niany misy fanasitranana ho anao androany Eto Jesosy niany misy fifaliana da tsy iarakiaza hoe Jesosy eto Jesosy niany Eto Jesosy niany eto Jesosy niany Eto Jesosy niany manatrika eto izy androany Eto Jesosy niany 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 manatrika eto izy androany Eto Jesosy niany eto ny tompo androany Eto Jesosy niany eto Jesosy miatanana mafisika sy orakoraka fena orakoram-pifaliana orakoram-pifaliana tega mafeo a Jesosy alleluia alleluia minao fa tena tamin'ny fonao resy lahatra ny tenenanao hoe toenao Jesosy tompo tokoa ne dia marina amin'ny teniny satria izy nefa nilaza fanarona telo izy dia efa eo afovoany zany hoe nitakiany Jesosy aminao dia le fonao mino fa eto izy sady zany be fa rehefa tena amin'ny fonao feno fandresen-dahatra ny nandehananao ny ala tokantrano hoe andeha hanompo an'Andriamanitra satria ao ny Andriamanitra dia tena tsy misy mihitsy ary tsy existe mihitsy ilay tenao hoe maimaina kely amin'ny voaka teo fa androany asandrato ny tananao hoe Jesosy eto mahita ny tananao misandatra iny tena eto Jesosy ary ny zavatra tena tokonao anatinao hoe ninninona zavatra ataoko ao an-tranonao Jesosy rehefa tonga ny tsy fombafomba fa tena toko amin'ny fokofeny fitiavana anao zany akopino masolofonao dia nilasitsika tamin'ny alalan'ny tononkira teo hoe Jesosy eto ianao rehefa eto Andriamanitra tsy hoe hijerijery ianao fotsiny izy na hoe hitazataza na hoe iza ny tena mangetaheta tonga eto na hoe iza ny tena manompo amin'ny foko rehetra fa androany Andriamanitra efa mahalala sady izay mahasoa anao satria izy nefa nyteny hoe mamaly soa izay mazoto mitady aho tena tany ny fifandraisanao amin'izao fotoana iankofantsika izao dia mbola verikany hoe tena atsao amin'ny fonao rehetra izy ilasitsika ao anatin'ny tiritio ela rivotra iainako Andriamanitra ao dia ny fanatrehanao Jesosy Let it try Let it shine Let it shine San fanatrehanao zany Jesosy farena izany Ny fanatrehanao tany tsara ny fifandraisana Niana
Ipitahina sa uwina lang. Ewan saan panatian saan. Hallelujah. Hitra. Só Jesus. Tena tovy amin'ny fona rehetra. Mahakasika ny fon'Andriamanitra ny teny lazainao zany. Trano fifandraisanao amin'ny Jesosy. Fantatro fa Jesosy ny ahatongavanao eto. Tsy amelanao maimaina izy satria eto ny fanatriana. Tsy amelanao izy androany alamaina eto amin'ny toerana satria eto izy anatanteraka ny teny fiasana. Ho tsapanao izany fanatriana izany. Raha tenao fonao rehetra sy hampanahinao rehetra mitadiavanao azy. Halleluja. Eto ianao Jesosy. Eto ianao, eto ianao, eto ianao.
Zao ny fonao rehetra. Halleluja. Zay maizy anao. Mpanasitra anà Jesosy. Halleluja, 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 halleluja. Zay maizy anao. Zay maizy anao. Halleluja. Andao fafaitsika an-tanantsika ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ho an'ilay tompony tompo, ho an'ilay mpanasitra. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra anao Jesosy, eo mankasitraka anao zay Jesosy. Misaotra ny herinao, misaotra ny amin'ny herinao, misaotra ny amin'ny herinao, misaotra ny amin'ny fagaka. Halleluja. Misaotra Jesosy, eo. Amen. Jesosy, eo mankasitraka Jesosy, eo mankasitraka anao mandeha voninahitra anao. Misaotra anao Jesosy, eo. Halleluja. Misaotranao zay Jesosy, ianao le mahay fanzavatra rehetra. Tena resy lahatra zay Jesosy fa sy tsy vitan'ny olona tao vitanao ny manatanteraka an'izany. Zay tokoa Jesosy nefa ny foronina io voafetra ny vitanay, fa ianao le tsy manapetra mandrakizay. Jesosy, androany dia miankohaka eo anatrehanao ny fiangonana, miankohaka eto anatrehan'ny fahalebiazan'ny herinao zahay. Fantatro fa ainao atao ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao Andriamanitra. Tompo, ny vola mety voafetra ny vitany, ny fahalalana sy ny diplôma mety voafetra ny vitany, ny spécialité anananay dia voafetra ny vitany, fa ao aminao Andriamanitra dia tsy voafetra ny fisainanao, fa tena ainao zavatra rehetra, ainao zavatra rehetra. Tena androany dia miantso anao ahako, zay sanao apetraka eo anatrehan'Andriamanitra dia vitan'Andriamanitra ny amahy zany. Fa vai anao androany dia tena napetrako aminao Jesosy ty zavatra tsy vitako ty tsony, ity zavatra tsy voavahako ty Jesosy, ity zavatra tsy haiko ty Jesosy ny manafaka azy, tsy haiko ny manova an'ity Jesosy. Mety efa niezaka tamin'ny maha-olombelona ianao, efa niatehatra taman'olona ianao, efa niatehatra tamin'ny vola ianao, efa niatehatra tamin'ny fahalalanao ianao. Andao aingana ho eto amin'Andriamanitra indray zany. Izy efa niteny fa tsy azo ferana amin'ny fisainany. Misaotra Tompo. Alleluia. Zay apetraka eo am-pelantan'Andriamanitra ovainy, voaovany zany androany, voaovany zany androany. Zay ampikinao amin'Andriamanitra, zay sahanao apetraka amin'Andriamanitra dia ho raisiny an-tana zany. Misaotra Andriamanitra, mino faheto ianao le Andriamanitra ny tsy hay atao, ianao le Andriamanitra ny tsy hay atao. Tena mankasitraka anao androany. Ny antom-pisian'izao fotoana izao dia satria tiany eo amin'ny voninahitra ao ianao. Na iza ary na iza ao manaraka izao fotoam-bavaka izao dia voatamanokana zany eo lazany. Ahita ny fahaiza-manao n'Andriamanitra, ifanena ny fahaiza-manao n'Andriamanitra, ifanena ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Alleluia. Amen na Tompo. Mankasitraka ray zanaka fanahy masina, tahina ny izao fotoana izao, tahina ny izao fotoana izao. Alleluia. Amen. Mazao ny terantsika rehetra Tompo dia mbola mamerina ny arahaba omba ampiranitsoa ho antsika rehetra izay tafavory atao anaty tranon'Andriamanitra, atao anaty trano fivavahana ity, mandray tombotsoa manokana afaka miaraka manompo an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ara-baiko tahaka izany ihany koa isika rehetra izay manaraka ny fotoam-bavaka izay ataonay fiangonana iray fiandrona kely, manaraka mivantana ianao amin'ny tambajotra sosialy any. Rasoanao ihany koa ny tenanay mba ho tainy tompo ianao, ny fahasoavana lehibe ianao, ary ny ampaherezanay ianareo izay any an-tokantrano any na any amin'ny toerana izay ahitanao manokana ity fotoanam-bavaka ity, dia raiso tombotsoanao mihitsy ny fanarahana ny fotoana rehetra ka
na ny fanitanana hira na iankohaka idera na ntoroteny ny vavaka rehetra izay hoentina eto a dia raiso hoe taridalana avy amin'Andriamanitra izany dia aoka ianareo anana finono fa afaka hisy fiatraika lehibe eo amin'ny fiainanareo izao fotoam-bavaka izay atao izao. Faharoa manarakaraka izany na ho anareo any an-tokantrano na any amin'ny toerana izay hitanareo ity fandarana ity fotoam-bavaka ity na ho anareo atao anatin'ny trano fivavahana andeha hivavaka isika. Ny tari-bavaka mba ho ataontsika amin'ny tena androany ity dia nisy fotoana nandinika ilay teny Petera ako amin'ny Petera voalohany toko faha-4 ny andininy fafito dia izao voalazany tenin'Andriamanitra. Atombotra ozy ny faran'ny zavatra rehetra. Izay ny teneniny eo amin'ny tapany voalohany. Dia nanoro-hevitra nefa izy eo amin'ny tapany faharoa hoe koa endre ozy dia mahonona tena amin'ny fivavahana. Io tenin'Andriamanitra izay nentin'ity lehilahin'Andriamanitra ity izany dia nitondra fanetanana nampisaintsaina ny vahovahoakan'Andriamanitra rehetra izy mba samy ho tonga saina, samy eritreritra ihany koa fa efa akaiky ny farany zavatra rehetra. Atombotra ozy ny farany zavatra rehetra. Ry hafa aloha, izao fiainana izao tokoa mandalo. Izao zavatra rehetrarehetra ny hitan'ny masitsika na tsy hitan'ny masitsika izao dia mandalo. Ary tsy maintsy misy ny fiafarana. Raha ihany ny tsisy fiafarany mandrakizay. Dia ozy ny Baiboly hoe Andriamanitra ilay fiandohana sady inona? Andriamanitra ny farany izy. Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany izy, ka Andriamanitra hatrany amin'ny farany. Dika izay dia izao, Andriamanitra ihany no voalohany ka hatramin'ny farany. Fa ny zavatra rehetrarehetra dia tsy maintsy misy farany avokoa. Izany nga mahatonga anao ilay mampahery tena indraindray rehefa ao anatin'ny olana, ao anatin'ny ranomasy dia mbola hisy fiafarany ihany izao ranomasiko izao. Mbola hisy farany ihany izao fiainako izao. Tena maro izany fa azo raisinao fahamparezana fotsiny. Fa ny Baiboly dia miteny izao zavatra rehetrarehetra izao dia efa atombotra, efa akaiky ny fiafarany. Ry hafa malala ao amin'ny tompo, inona ary ny tokony ataoko sy ny tokony ataonao satria efa atombotra ny farany. Voalohany, ozy ny tenin'Andriamanitra endre. Tsy maintsy manana fahendrena. Satria nahoana raha ho avy ny farany ka tsy manam-pahendrena ny olona dia tsy hitafakatra ho any an-danitra. Virjiny 5 endry. Hainareo, samy virjiny ihany ilay anankifolo. Samy voatokana ihany izy anankifolo fa iandry ny mpapakatra. Fa ny olana dia zara anankiroa mazava tsara. Ny 5 adala, 5 endry. Izay endry ihany ny tafakatra. Tena izany akaikina izay endry ihany ny tafakatra hoe. Dia izay endry ihany koa ny tafidy trano hoe. Ka ozy ny teny Petera, atombotra ny farany fa mila maninona zany? Mila endry. Na ho anareo any an-trano any aza, aoka ho endry. Amen. Ny adala ozy manao anakapo hoe tsisy Andriamanitra. Fa ny endry dia tokony saitsaina izy fa misy Andriamanitra. Ary atombotra ny farany matoa Andriamanitra ny teny izany. Faharoa, inona ihany koa tokony atao satria atombotra ny farany? Andaontsika tena ahon-tena amin'ny fivavahana. Ny dika ilay mahon-tena dia mahiraka ny tenany, matona ny fiainany, mba tena iaino anatina fiainana vehivavaka. Voaingana ny toro-teto amintsika hoe io raha mbola volona velona eto ambonin'ny tany misy zavatra atao foana io, ary indraindray zavatra atao ohatry manjeraka ny nofo. Sa tsy marina? Raha natadidy ianareo hoe misy fotoana angena misakafo mampiakatra sotro isaky ny mihetsika io raha mandreraka. Rehefa tena reraka be anao fa nany sakafo ary ohatra ozy ianao ity zavatra kely 4 grama ity zany ampidiniko, dia ampiakariko, dia ampidiniko, dia ampiakariko. Izao ny teneniko an-tenako, za raha nga tsy anjera-tena amin'ity fa hajanoko an' ity fa tonga dia rano nataoko mandeha dia tonga dia samy miala zanako. Izany hoe na inona zavatra atao ambony tany misy fotoana tsy maintsy reraka foana ny nofo. Fa izao kosa ny teneniko aminao, andao afolaka ny tenantsika hoe tsy maintsy mivavaka. Amen. Na reraka ohatry ny ao anary mivavaha amin'ny maraina ve? Mba mifoaza amin'ny ray maraina, mba mifoaza amin'ny 2 maraina, mba mifoaza amin'ny 3 maraina. Menara mamola tena mivavaka. Io rehefa tena resy lahatra na tiako ilay mivavaka.
tsy mila manana réveil zany akory na manao réveil be dia be ngany mila manao réveil fa le téléphone ndray ny kapohany iza zao aza mandanga fa iteny famarina antsika androany iza nefa nikapoka ny téléphone hoe mitabataba tsisy atoriana atsangano hoe ny tanàna ny tanàna atsangano ny tanàna reny zao be dia be reny olona reny otahiny reny manetry teny reny atsangano hoe ny tanàna zay le olona tena manelingelina anaty téléphone io ranga mody fanina indray miala amin'ny anaran'i Jesosy mifanamody fanina rehetra ainao satria te atory ianao mamy ny torimaso fa anko mbola mamy be noho izany no miresaka amin'Andriamanitra mamy be miaona amin'ny mpanjaka mamy be miaona amin'ilay Andriamanitra ny izany na manahoana sy manahoana mba te atory koa nge zay misy fotoana zay tena reraka be fa ozy tompo amiray fo jerevanao Jesosy amiray latsaka fahatelo ohatran'ny vao eo ange zany natory mila miresaka lasa ndray midina eny arako raikitrao dia zay fanarahanao dia zay fampitany resaka eo nadiny ray nadiny roa miresaka eo eninao amin'izay avy mivavaka amin'izay ianao andeha atory tonga dia atao volamina be ary tompo ohatra ny nafinahitra mbola atory ny ray avy ny resaka dia milamina tsara ka zao ary andeontsika hivavaka eo mpitoerantsika ny vavaka androany atombotra ny farany andeontsika angataka amin'Andriamanitra mba olona mifeno fahendrena mba tena ho taka le virginité miendry isika ka raha ho avy mipapakatra dia ho tafiditra isika fa kaiky ny farany fiangonana ny antony tonga ny fivavahana anasiana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra dia anomanana fiainana mandrakizay izay ny tena antony voalohany antony anasiana ny fivavahana anomanana fiainana mandrakizay andeontsika rehetrarehetra androany tena angataka amin'ny tompo manana fahendrena fandro andeontsika rehetrarehetra tena manomboka androany no kristianina tia vavaka itona ambavaka tompo ataovy lehilahy tia vavaka atao vehivavy tia vavaka misy reny mpianakaviana be dia be eto misy tovavy be dia be eto amin'ny anaran'i Jesosy raha mahita any an-danitra Andriamanitra anisan'ny olona hitany eto hoe tia vavaka le tovavy tia vavaka le vehivavy lehibe dia lehilahy rehetrarehetra iko tia vavaka daholo do hitehaka ho antsika rehetrarehetra ary da ho antsika hivavaka eo am-pitoerana tsy maninona vavaka sika tompoko tena iomana fa atombotra amin'ny farany andao ary vavaka sika soran'Andriamanitra ny amin'izany famangin'Andriamanitra izany na iza dia mila resy lahatra sy manaiky fa efa akaiky ny farany efa tombotra ny farany zavatra rehetra efa tombotra ny farany zavatra rehetra vavah tsara vavah aokanana fahendrena fa efa akaiky ny farany andao tena hivavaka ihany koa raha somary mbola varimbariny ianao mety natoritory mihitsy ianao mety efa niena ny etaetanao mety variana tamin'ny zavatra maro samihafa ianao andao tsika tena hifona amin'Andriamanitra androany ary raha efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao dia miverena ny fitiavana voalohany efa tombotra ny farany efa tombotra ny farany ry havano miverena indray amin'ny fitiavana voalohany ko andaonao fifonana sy hibebaka anatran'Andriamanitra androany ho avy tapika izany fiafarany zany ho avy tapika izany fiafarany zavatra rehetra izany izasy ianao dia mila manana fahendrena ka miomana mandrakariva aoka mbo kristianina tena feno fahendrena kristianina manana fahendrena
Andao hiomana tahaka ilay Virginie miendry isika. Ho feno solika ao amintsika. Ho feno solika ao amintsika. Andao tena ahony tena amin'ny fivavahana. Halleluja. Andriamanitra, misaotra anao izay fa mamangy anay tokoa ianao. Misaotra anao izay fa manentana anay tokoa ianao mba hiomana izay satria tombotra amin'ny farazavatra rehetra. Isaorako anao Andriamanitra fa tsy avelana ho tafandrimandry izahay. Tsy avelana ho tafandrimandry izahay. Mamangy anay ianao. Mamangy anay ianao Andriamanitra fa efa tombotra tokoa ny farazavatra rehetra. Ataovy olona feno fahendrena ny kristianina rehetra. Ataovy tena olona tena feno vavaka ny kristianina rehetra. Ataovy tena miomana amin'ny solika isan'andro isan'andro. Ho an'izay matsapa efa niena ny etaetany na efa niala tamin'ny fitiavana voalohany izy dia mibeba ianao. Dia manora tena tsara indray. Dia mitenena amin'Andriamanitra androany fa hiverina amin'ny fitiavana voalohany ianao. Hiverina amin'ny fitiavam-bavaka. Hiverina amin'ny asa fanompona. Hiverina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny rehetra ao anaty. Na iza na tanora ianao. Na ray aman-dreny ianao, na iza. Iray ihany ny fitaoman'Andriamanitra antsika dia any an-danitra ry havanao. Iray ny Jesosy iona amintsika indray androany. Samy iona amin'ny Jesosy. Samy ifanaty tavan'i Jesosy sika rehetra. Sotranao izay Andriamanitra. Sotranao izay fa tianay ianao ka namangy anay indray. Manomboka androany dia foazy. Ataovy tena misy foazana lehibe ao anatinay. Foazy ny ara-pananay fanay masina. Foazy ny ara-pananay fanay masina. Ataovy fena manana fanahendry izahay. Ataovy manana fanaty vavaka izahay. Ataovy mahony tena amin'ny fivavahana izahay. Aza velo variana amin'izao fiainana mandalo izao izahay. Misaotra Tompo, mankasitraka anao. Misaotra Andriamanitra. Terizo ny olonao hitoetra ao anaty fahendrena mandra-piavinao Jesosy. Terizo ny olona ao anatin'ny etaeta vavaka, ao anatina fitiavam-bavaka, ao anatina fiainana tena mivavaka, ao anatina fiainana tena milomano ao anaty vavaka. Amen. Misaotra anao izay Tompo. Mankasitraka anao Na
Andriamanitra. Mino aho fa manomboka izao ny olona rehetra dia ho feno fahendrena, olona feno vavaka, ary tena ho voatahiry eo tanan'Andriamanitra tokoa mandra-pahatonga an'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Ho feno etaeta ao an'Andriamanitra ny tsirairay avy. Tena hitombo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny ao anatinay ao. Hifikitra sy hijoro an'ny tompo izay na misina na misina. Le kristianina tsy alan-daharana mandra-piavon'ny tompo. O Jesosy ao, feno ny fanahy masinao izay rehetra tonga eto. Feno ny fanahy masinao izay rehetra tonga eto androany. Mba ho tsapany fa fotoana afaka miavaka ity fotoana androany ity. Fotoana feno voninahitra Andriamanitra sy mifanatrehana. Hiasa mahery vaika aminay rehetrarehetra ny herin'Andriamanitra. Sotra tompo, mankasitraka anao ahako amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Dia te tanana mafa antompitsika rehetra. Te hafa ho an'i Jesosy ianao me voninahitra amin'ny te tananao mafy dia mafy Andriamanitra. Satria izaho mino fa Andriamanitra tena tiantsika rehetrarehetra. Alleluia. Ka isaorana ny tompo ny amin'izay fotoana nahafahantsika mivavaka izay andaontsika andeha hanatanteraka ny fanaterana indray ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Satria ny fanatitra moa dia araky ny fanentanan'ny mpanompon'Andriamanitra foana hoe tsy tokony ho raisina fombafomba na hoe fombafomba-piangonana izany fanomezana fanatitra izany ao anatina fotoam-bavaka, fa mila resy lahatra ianao fa tena anisan'ny fanehoana ao anatrehan'Andriamanitra fa mino ny teny izay ambarana ao anatin'ny Baiboly ianao. Tenin'Andriamanitra dia mampirisika ary ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra fa tokony hanao fanatitra ny olon'Andriamanitra rehetra. Mety ho gaga ianareo raha ohatra ka hitenenako hoe Andriamanitra iay ka nanao fanatitra e. Andriamanitra ilay raintsika mihitsy izany no nisan'ny lehibe tena mpanao fanatitra satria nahoana? Ny zanan'ilay tokana dia samy natao fanatitra ao antsika. Alleluia! Ka hoy aho hoe tsika koa dia mila manahaka ny toetra ny raintsika mafoy. Amen. Ka omany any am-pelantanantsika ary izay rehetra fanatitra hoentsika eto anatrehan'Andriamanitra ary ao ihany koa ny ampafolony izay nitain'Andriamanitra antsika andao atovy eny an-tananao izany fa hivavaka isika ary tsofintsika rano mba hitondra fitaina lehibe ao amin'ny asan'Andriamanitra ary ihany koa hitondra fanambinana ao antsika fiangonana izany. Andriamanitra raitsoto ilay mahefa zavatra rehetra. Andriamanitra marina ny amin'ny teninao tokoa ianao ka misaotra anao izay satria ny fitahinao tokoa no mampanankarena. Ary ny fitahiana dia eo amin'ny asan'ny tananay sy ny ara-bolanay sy izay rehetra ataonay ary tsapanay sy iainana isan'andro san'andro izany. Koa dia misaotra betsaka ry Andriamanitra. Ankehitriny tompo ndreto izay fiangonana ary hitondra ampahany tamin'izay fitahiana menao anay, anateranay atao tranonao atao fanatitra izany mba entina tanterahana ny asan'Andriamanitra rehetra. Ary reto koa izay hitondra ny ampafolo-karena satria ny teninao dia marina. Ka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay rehetra mitondra ny fanatitra na manome ampafolo-karena dia ho akasitran'Andriamanitra tokoa ny izay tsirairay avy ka hita anambona anay ianao ry tompo tsara indrindra. Amarino aminay tokoa ny teninao Andriamanitra fa Andriamanitra tena marina ianao ary tsy mivadika any amin'ny teninao ianao fa zay tahinao tokoa Andriamanitra dia voata mandrakizay. Tanteraka aminay izany teny izany. Misaotra Andriamanitra raha io amin'ny anaran'i Jesosy atolotra amin'ny finoana sy ampifaliana ny fanatitra rehetra izay ataonay dia ankasitraka anay tsirairay avy ianao Andriamanitra androany. Amen. Dia ho an'izay mitondra ampafolo-karena moa izany dia afaka makety aloha ianao manatanteraka izany fa ny fanatitra kosa ho tatazany ireo tompona andraikitra eny an-toerana ihany. Mbola anao hira fiderana ao an'Andriamanitra ihany isika ao anatin'ny fanaterantsika ny fanatitra. Alleluia. Tenin'Andriamanitra moa dia manamafy hoe izay manome ampifaliana no ankasitrahana dia ao anatin'ny fanateranao ny fanatitra dia hira ampifaliantsika dia manentana anao na dia mipetraka ary ianao efa misy ny tononkira eny dia mandray sanjara foana hoe androany dia nivavako no hiderako an'Andriamanitra lasaritsika.
Sotran'Andriamanitra lehibetsika ny amin'izay fotoana nahafahantsika nitondra ny fanatitra izay mialohan'ny hafahana mitondra ny tenin'Andriamanitra dia aloha tao domeko toerana dia mpanompon'Andriamanitra izay nitarika antsika tao anatin'ny fiankofana sy ny fanandratana n'Andriamanitra izay fa andeha hanamafy ny filazana ny tenako ankehitriny. Filazana voalohany dia amin'ny roa ora mbola manana fotoam-bavaka isika irahana manatanteraka eto miaraka amin'ny tompo Jesosy. Faharoa ny fotoam-bavaka alakamisy dia tsy miova sy ny atalata fa samy amin'ny 12 ora fotoam-panafahana daholo ireo na ny atalata io na ny alakamisy anentanana sy anasana antsika tsiraray avy mba tena ho zava-dehibe amintsika ny famonjena fiarah-miangona. Filazana faharoa ny fotoam-bavaka lahy dia misy ny amin'ny 9, amin'ny 7, amin'ny 10, amin'ny 12 ary amin'ny 12 amin'ny 2 ora. Anasana antsika rehetrarehetra ihany koa ireo fotoam-bavaka ireo satria misy fahasoavana lehibe no manin'Andriamanitra ho antsika ao anatin'izany fotoam-bavaka izany. Ary farany ny fanentanako moa antsika rehetra araka ny taridalana tery aloha izay namankin'ny tompo dia hoe tena taomina ny olona zoto hivavaka. Aza manao atsirambina vavaka tsony ianao, ninona antony fiheveranao anatin'ny sainao hoe zao nge mahatonga anahy tsy tena mivavaka, na zao ny antony mahatonga anahy tsy tena mazoto mivavaka, na zao ny antony tsy ahavitako vavaka. Eo anatrin'Andriamanitra dia tsy manana antony tokony hanoherana ny teniny isika. Averiko tsara. Eo anatrin'Andriamanitra dia tsy manana antony tokony hanoherana ny famarinan'ny teniny isika fa izay voasoratra dia voasoratra. Ka tena manentana ny fiangonana fa zaza mahita tato ato hoe tena efa tombotra ny farany. Ary be dia be zavatra mety hampizongozona ny fivavahanao ataontsika raha ohatra ka tsy mitandrina isika ka mba hahatonga antsika ho tafajoro tamin'ny maraina zao nampianatra ny olona hoe vanim-potoana hifikirana amin'Andriamanitra izao mba tsy ho voahozongozona ny fanomponao an'Andriamanitra, mba tsy afaka ataony devoly vilalana ianao ao amin'ny lalana izay nitondran'Andriamanitra anao. Dia rainy nampiarezako ny olona nefa hoe raha tianao hifikitra ianao amin'Andriamanitra, raha tianao tafajoro anao amin'Andriamanitra, voalohany ataovy zava-dehibe ny fanoloran-tenanao sy ny fiainam-bavakao. Be dia be ny sehona hery tamin'ny alalan'ny teny. Be dia be tamin'ireo roko, be dia be atsika tany aloha tany tena nanehoan'Andriamanitra fahagagana. Sasany rehefa nitsangana tamin'ny maty, sasany rehefa tena voan'ny kansera efa sitrana, sasany rehefa tena hoe efa potika amin'ny fiainana efa teo ambavahoana amin'ny fonja, fa tena narovan'Andriamanitra dia tsy nigady. Ny lokaloka ngereny fa tsy verin-dalana e. Ny lokaloka ngereny fa nompan'Andriamanitra e. Ny lokaloka ngereny fa tsy hembotra mandra-pahafatiny e. Fa niala tamin'Andriamanitra ihany ary tsy tafafikotra tamin'ny tompo ihany. Dia izay aprisiako an'ny olona hoe andao antsika rangahy tena anamafy isan'andro isan'andro ny fanorantenantsika eo amin'ny tompo ary azoto hivavaka. Za zany nampianarin'ny ray aman-dreny hatramin'izay dia fikirako mandra-pialaka eto an-tany dia vavaka. Tsy manana afa-t'izay vavaka. Na ozy ary ny olona hoe adalam-bavaka tsy maninona. Fa za dia hivavaka foana e. Tsy hena amin'ny etaetam-bavaka fa atoako. Dia ianao koa andao antsika tena hivavaka. Fa betsaka ho ateny aloha zavatra mety efa mampivilivily lalana, mampizongozona ny olona amin'izao fotoana izao. Ary tena mampatahotra anady ity le teny Jesosy hoe isy mpamitaka ho avy eny ambonin'ny tany mialohan'ny atongavany any farany. Izy karazana mpamitaka ka na ny olom-boafidy aza dia voafitany. Dia ity ny tenen'i Jesosy hoe io mpamitaka io tao aminareo any ny ala e. Ity ny tenenina dia izao kristianina ihany io ny ala. Fa tsy hoe avary amin'ny finoana hafa na finoana zaroa na finoana taroa, fa avy ao aminareo any izy io. Mahay mandahateny, mahay mampiasa verse, mahay mampahery, mahay hainy resy lahatra, hainy tsara mihitsy mandangolango, hainy mampandradrisy, hainy mampatoro mitsangana. Ary be dia be ny naninona natoro nitsangana. Ka tena
nandinika ilay tenen'i Jesosy tena za zany efa mamaky Baiboly dinihako be dia asiako fanontaniana dia ahoana aho dia nanino dia zao ny teneniny tao aminareo any ilay izy no mivoaka dia hoe taizataiza teto ary zany mivoaka any ka hoy azany hoe le tenin'Andriamanitra anankiray ngamba ny amaranako ty taridalana voalohany ty hoe izao toetra aloha ny fanahy izy na avy amin'Andriamanitra na tsia dia mivono amatarana anazy marina ve zay teneniny marina ve zay aminaniny marina ve zay lazainy raha vao tsy marina dia vao izy na hoe zay zany lo faranako hatreo iny tandrema ao teo amin'izay rehefa afaka ao tenin'Andriamanitra tompony tanao mino fa misy saintsaina amangy anao amin'ny zavatra tiako atongavan'Andriamanitra hoe tena mara zany indraindray ohatra ny fampanantenana sy ananana fotsiny dia mampiroboka ny hafa fa zaho ry havana androany miteny hoe aza malaky miroboka fa sarotra miala rehefa lenao sa ahoana ary be dia be no niroboka dia lasa sarotra ho azy ny hiala ao satria efa naninona tafaroboka fa ianao mitandrema tsara amin'izao ho an'ny farany zao amen andao ary tsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra mankasitraka anao tompo misaotranao indray any amin'ny tenandroany ity izay afahako mitondra ity tenin'Andriamanitra ity ao anatin'izao fotoana izao ijoro eto Jesosy tsy noho ny anarako tsy noho ny sitrapoko fa noho ny fanendrenao sy ny sitraponao ary ny anaranao nijoroako eto Jesosy ka dia ianao zany no soloko vavy eto fitaovana ihany afahanao miteny ka dia mitenena aminay ianao mitenena amin'ny sambatan'olona mitenena amin'ny fiangonanao fa ianao dia manan-kambara aminay indray androany sakafo ny foamam-panany tompo ka mitenena amin'izao vahoaka izao na ho an'ny any toerana misy azy any tsirairay izay manaraka ity fitoam-bavaka ity amin'ny alalan'ireo tambajotra sosialy rehetra dia ataovy misy fiatraika ny fiainany izao tenin'Andriamanitra izao na amin'ny fiainam-panahiny zany na amin'ny fiainany rehetra amin'ny ankapobeny dia hitondra fiatraikany lehibe ity tenin'Andriamanitra ity ho an'ireo fiangonana rehetra inko za atao anatin'ny trano fivavahana mitenena amin'ny Andriamanitra mitenena fa voninkazo mpanomponao ny vavaka ataoko Jesosy dia tahiny fonay mba ho tany tsara tahiny fonay ny fanahinay mba teny toerany teninao ka amo avy 30 eny avy 20 eny ary avy 100 eny ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy arovako amin'ny rahan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra ka tsy azony tevoly angalarina meo fanahy tena hifantoka izahay me fifantohana mahery vaika izahay ao anatin'ny fotoana rehetra andrenesana ny teninao indray amin'ny anaran'i Jesosy fanahy masonao manasanao ako mitenena aminay ary ity aho mpanomponao ampiteneno anko ny vavako meo anay le fanany fahendrena aizako manambara zay sitrapon'Andriamanitra rehetra mankasitraka tompo tsara ao aleloia amen andao ary ijery tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao ao filazantsara ny soratany Lioka toko 7 manomboka 1 ka hatramin'ny 10 Lioka toko 7 amin'ny 1 ka hatramin'ny 10 somary hamaky tenin'Andriamanitra lavalava kely tsy efa tsy maninona zao ary ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany toriteny rehetra izany dia nakany Kapernaum izy ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray izay malalany dia narary eo voafaty koa raha nareny amin'i Jesosy ilay kapiteny dia naniraka ny olon'ny Jiosy akeo aminy angataka azy mba ho avy asitrana ny mpanompony ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe miendrika anaovanao izany izy satria tia ny firenentsika izy sady izy no efa nanao sinagoga ho antsika ary Jesosy nandeha niaraka taminy ary rehefa mby teo akaiky ny trano izy ilay kapiteny dia naniraka sakay izay tsena azy ka nanao taminy hoe tompoko aza manahirana ny tenanao ianao fa tsy mendrika hidiranao ambany tafitranoko koa
na dia ny tenako azy dia nataoko fa tsy mendrika akeo aminao fa mitenena ihany dia ho sitrany ankizilahiko fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko koa hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy ary amin'ny anankiray koa avia dia avy izy ary amin'ny mpanomboko atao izao dia manao izy ary narin' izany Jesosy dia gaga taminy ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany azy na dia tamin'ny Israely azy ary noho ny tafaverina tao an-trano ireo iraka ireo dia hita ny fasitrana ilay mpanompo. Jakoba toko voalohany 2:20. Jakoba toko voalohany 2:20. Sao no vakin'ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jakoba toko voalohany 2:20 sy 3:20. Fa aoko mpankatoa ny teny ianareo fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpihaino ny teny nefa tsy mpankatoa dia toy ny olona amin'izany tarehany eo amin'ny fitaratra izy. Ny lohahevitra ianarantsika amin'ity androany ity dia hoe aza inoana fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa akatoavy izay lazainy aminao. Averiko tsara ilay lohahevitra manao hoe aza inoana fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa akatoavy izay rehetra lazainy aminao. Ireo andalan-tsoratra masina ireo no akatsika ny fampianarana eto amin'ny toerana ity melohany anaovantsika vavaka rehefa avy eo. Sa rehefa avy eo dia hivavaka ho an'ny marary rehetra fa mampanantenanao fa hositranin' Jesosy ianao. Hivavaka ho an'izay matsapa voafatry ny fanaratsy rehetra fa androany dia hoy aminao ho afaka tanteraka ianao androany. Ohatrany amenina mora kely anie izany ary na inona olana izay tsapanao hoe tena mampahory mitambesatra amin'ny fiainanao any koa dia zao teneko aminao androany hoe Andriamanitra mpamaolana ny Andriamanitra ivavahantsika ka ho hitanao androany fa ny olanao rehetra dia vahan'Andriamanitra. Halleluja. Mialohan'ireo zavatra rehetrarehetra ho ataontsika ireny efa dia izao hitondra fampianarana eo antsika ako mba hahatonga antsika tena tsapa ny famarinana izay rehetra voasoratra ao anatin'ity baiboly ity. Koa ny teboka voalohany entiko manokatra na hoe manao fampidirana amin'ity toriteny ity ary dia izao manana fomba maro ahafahana miasa sy mamonjy ny olona izay manara-dia azy io Andriamanitra io. Averiko tsara. Manana fomba maro ahafahany miasa sy mamonjy ireo olona izay mpanara-dia azy io Andriamanitra io. Tena amin'ny fomba maro zany no ahafahan'Andriamanitra manatanteraka sy manao ireo zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainan'ny olona. Amin'ny karazany ihany koa satria ny baiboly dia mampianatra ao amin'ny Joba 2:7 eo amin'ny 5:2 rehefa avy nandalo vanim-potoana sarotra Joba, rehefa avy nandalo karazana faravana, fampitehana, nandalo karazana aretina, olana maro samihafa, nandalo fanilinkilian'ny olona, nandalo fanenjehana dia zao ny tenenin'ny Joba eo amin'ny Joba 2:7 fantatro fa ainao avokoa izy ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana n'inona ny fisainanao. Ity lehilahin'Andriamanitra izay anisan'ny tena nirerehan'ny baiboly ity Joba ity zany tao anatin'ireo zavatra izay nandalo teo aminy raha mba olombelona dia tena tsisy hevitra intsony tsy afaka hiarina intsony ngamba fa dia hoentina mandramaty ny fampitehana. Tsy afaka hiarina intsony angamba fa dia hoentina mandramaty ankoa ny aretina raha ilay zavatra nitranga teo aminy raha karazana fahasarotana nandalovana dia ohatrany hoe Andriamanitra raha mba olombelona dia tapina ny dômy ary tsisy hevitra intsony. Tsy haiko ny fitenin'ny ankizy sy ny tanoran'izany hoe tsisy inona tsisy fa mampahery ady izao
ity lehilahin'Andriamanitra ity kosa nefany dia nanomboka niaiky sy resy lahatra izy hoe eny raha mba olombelona tokoa dia izao, raha mba olombelona anazy fatany tsy voaovana satria ny olombelona dia efa niforonina n'inona hisetra ny zavatra vitany. Noforonina anapetra ny zavatra vitan'ny olona, na ny vitany diplôma dia voafetra, vitany fahaizana dia voafetra, vitany vola dia voafetra, fanampiny namana voafetra, fa misy anankiray tsy voafetrany, le Andriamanitra ivavahantsika, le Andriamanitra toriko aminao tsy voafetra mandrakizay ny heriny ary tsy azo ferana amin'ny sainany. Halleluja! Ndo hiteka ao anazy ere. Aino zavatra rehetra izay mihitsy ny tenin'ny Job. Fantatrozy fa hainao zavatra rehetra, tena hainao zany, dia izay mahatonga anetana anao, ampahery anao, ry hava malala ao amin'ny tompo. Hoy aminareo androany, tena manana ny fahaiza-manao, na hoe manana fomba fiasa maro Andriamanitra ahafahany mamonjy anao, ahafahany manampy anao, ahafahany manova ny tantaram-piainantsika rehetra ary ho hitanao zany androany. Amen na ve? Ka hoy aho hoe anisan'ny anankiray amin'izany ahafahan'Andriamanitra miasa sy mamonjy antsika izany na hoe inona ny fitaovana anankiray, anisan'ny anankiray fa maro fa anisan'ny fitaovana anankiray izao ahafahan'Andriamanitra miasa, ahafahan'Andriamanitra mamonjy antsika dia tsy inona fa amin'ny alalan'ny teniny dia afaka mamonjy antsika Andriamanitra. Ohatra, afaka manasitrana izy, afaka manangana zavatra rehetra izy amin'ny alalan'ny herin'ny teniny. Nova menina mafy ianao. Halleluja! Io no entiko amintsika eto amin'ny toeran'ity androany. Anisan'ny hery anankiray na hoe fomba anankiray ahafahan'Andriamanitra miasa sy miditra an-tsehatra manao zavatra lehibe amin'ny fiainan'ny olona dia tsy inona fa ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja! Ry fiangonana, tena misy hery lehibe tsy takatry ny saina ao anatin'io tenin'Andriamanitra io. Misy hery lehibe tsy takatry ny saina hoy aho ao anatin'io tenin'Andriamanitra izay voasoratra io, ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra izay hoentina aminao io, dia misy hery mahagaga ary mavita zavatra tsy takatry ny saina maha-olombelona. Noho izany, aza raisinao fotsiny toy ny teny mandalo le tenin'Andriamanitra izay toriana aminareo. Aza raisinao ihany koa tahaka an'ireo boky famaky andavanandro, boky mahazatra fotsiny, kay boky fandaliana-pahalalana, na boky fandanim-potoana fanarahana tantara fotsiny. Ity Baiboly ity fa mila mino, mila resy lahatra isika fa itory teny izay ampitan'Andriamanitra, na io tenin'Andriamanitra izay vakinao io dia misy hery mahagaga tsy takatry ny saina ao anatiny. Halleluja! Marobe ireo zavatra nitranga sy ny teo sy ny seho teo amin'ny fiainan'ny olona na taloha na mandraka ankehitriny noho ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Averiko tsara. Tena marobe mihitsy ireo zavatra mahagaga nitranga sy ny seho teo amin'ny fiainan'ny olona na tany aloha ela be, eny mandraka ankehitriny, tsy noho ny inona izany fa noho ny herin'ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra, noho ny herin'ilay tenin'Andriamanitra izay niraisiny sy azony. Ohatra amin'izany izao, ilay tenin'Andriamanitra mivakitsika teo amin'ny Lika 7, manomboka 9 voalohany ka hatramin'ny 10 andeha hitondrako fanazavana kely amintsika. Nisy lehilahy kapiteny anankiray ambaran'ny Baiboly kapiteny Romanina. Ity kapiteny ity dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa nanana zanaka voafatotra naretina, nanana zanaka tao anatina fijaliana tanteraka ny tenany. Minoko fa amin'ny makapiteny, amin'ny maha-olona manam-boninahitra, amin'ny maha-olona ambony anazy, mety efa nitady vahaolana izy, nitady fanasitranana ho an'ny ankizilahiny izy, fa tsy natsapa fanasitranana, tsy nahita fanasitranana ho an'ny zanany. Ray andro dia naheno izy fa misy izany Jesosy zany any mpanasitrana amin'ny aretina. Tsy nisalasala mihitsy ty kapiteny ty, niantson'ireo mpanompony izy,
naniraka andreo mpanompo iazakazaka kany amin'i Jesosy. Niangavy tamin'i Jesosy mba ho avy any an-tranony mba nasitrany any ankizilahy. Dia izao voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tena kaikaiky ny tranony teny Jesosy ny tonga, dia naniraka olona indray ilay kapiteny hoe mandehana tenena amin'i Jesosy hoe aza manahirana ny tenanao hitrany ambany tafitranoko. Tsy mendrika hidirana ho an-trano kokoa ry ary Jesosy aho. Fa za koa ngia mba lehilahy manana lehibe aho, sady manana miaramila amin'ny fifehezako aho. Fa ity ozy mifahatsapako. Ny lehibeako rehefa miteny aminahy dia mabaiko miaramila, dia tsy maintsy maninona? Tsy maintsy makatofo. Satria izay le atao hoe baiko miaramila. Ao a. Any amin'ny miaramila dia efa voavolavola tsy maintsy manaiky ny lehibe sy ny tenin'ny lehibe foana. Ny toe-tsaina ray amanontolo. Ary mbola nanazava ihany koa za koa manana miaramila ako eo ambany fifehezako ireo. Fa zay teneniko amin'ireo a dia ataony daholo. Ary zay anirahako amin'ireo a dia tanterahany avokoa. Noho izany Jesosy androany koa dia miteny aminao, aza misahirana makaty ianao fa zavatra anankiray ny angatahako androany. Mitenena ihany ianao dia ho sitrany any ankizilahiko. Averiko tsara. Hoy ilay kapiteny manao hoe mitenena ihany Jesosy eo dia mba ho sitrany any ankizilahiko. Ity kapiteny ity zany dia babo resy lahatra izy fa na inona tenen'i Jesosy. Zay rehetra teny ambaran'i Jesosy dia inono fa afaka hitona fanasitrana anao an'ankizilahana. Jesosy raha nanomboka nametra-panontaniana tamin'ny olona rehetrarehetra nanodidina azy. Ohatra zareo a, ohatra mbola tsy nahita finoana ohatra zany a, na dia tany amin'ny Israely aza. Fa ahoana mihitsy zany kapiteny, tena olona hafa mihitsy zany, olona miavaka ohatra leo andondra kely mihitsy zany. Satria ny tenin'Andriamanitra raisiny dia akatoaviny, raisiny isantraikany eo amin'ny fiainany zany androany. Amen na ve? Halleluja! dia hoy izao voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tonga tany amin'i Jesosy ilay iraka dia niteny hoe izao ny teny an'ilay kapiteny e, ohatry ny azo konina mihitsy. Hainareo zany ilay kapiteny sy ilay zana marary any an-trano. Fa ilay iraka no vezivezy raha nanaka an'i Jesosy dia avy eo indray nisy efa tonga teo akaiky ny trano. Dia lasa ilay iraka niazakazaka. Hainareo rehefa ilay misy vahiny dia tsy hainainy ery amin'ny lalam-by aloha. Dia avy eo zay dia miazakazaka be efa ao ilay vahiny fa tonga dia amboamboary daholo zay amboamboarina. Alamlaminy daholo zay azo alamina dia amboarina tsara. Kanjo ozy indray atao trano tenena ilay vahiny aza makandray fa mitenena fotsiny samy miara. Sahirana mihitsy ilay mpanompo niazakazaka indray. Jesosy a, andraso aloha. Marina fa nakanao tany an-tranonay zahay. Teneniko aminareo a, ny elanelana ny toerana nisy an'ity kapiteny ity sy ilay toerana nisy an'i Jesosy tary a 30 kilometatra. Mba azonareo onona ve zany? Jesosy nalaina tanàna tany amin'ny 30 kilometatra. Hoe andao ony a, hoeny Mahitsy. Ohatra zany hoe Tananarivo ka Mahitsy eo amin'ny 30 kilometatra eo. Dia eto zany mandeha tongotra tamin'izany anay e. Mialavany. Jesosy a, mba enjana koa nazo le mpanompo a. Nandeha 30 kilometatra nakaty a, dia 30 kilometatra nakan Jesosy dia lazavany. Rehefa tonga taon'i Jesosy ndao ony fa marary be ilay kapiteninay a, le zanany eo tena mijaly mihitsy, mitebitebitra efa mba vahoana amin'ny fahafatesana. Noho izany Jesosy andao pasitrano izy fa mendrika anaovana zany fa mba nanampy antsika tamin'ny fanaovana sinagoga. Ndao maro Jesosy fa tsy maninona e. Tonga teo akaiky ny trano. Jesosy aza makany an-tranony indray hono. Hainao, ianao nalaina tany amin'ny 30 kilometatra tonga indray dia aza makaty indray hono. Raha teo aminao ny toerana dia ahoana? Aza mifanadala. Fa reny le mpanompo niazakazaka indray. Jesosy eo, zao no teneniny, mitenena fotsiny ony a, dia sitrana anany ankizilahana. Nomboka faly indray Jesosy hoe zany ragaka olona be finoana hatrany ao androndro ao. Mitenena dia mba ho sitrany any ankizilahako. Niaraka tamin'izay. Ndanare, tsy voasoratra tato moa izy hoe ndanara fa sitrany izy. Fa azoko onona, fa zay le tenenina tamin'ilay mpanompo hoe ndanara ono hoe fa sitrany any ankizilahanao. Dia inona tokoa, rehefa tonga tao an-trano raha iraka, efa olona manao fetiny tao an-tanàna satria sitrana no niery teny lay zanaka le kapiteny. Andao iorakoraka mafa le tompony tentsika. Halleluja! Amen na fe! Ry fiangonana,
ry anareo manaraka any amin'ny telefonanao na any amin'izay fomba ahafana mahita ty toriteny ty, zao teneniko aminareo androany, tena misy heriny misy fahefana tsy takatry ny saina ao anatin'le tenin'Andriamanitra. Averiko ihany, tena misy hery ary misy fahefana tsy takatry ny saina ao anatin'le tenin'Andriamanitra. Tsisy fanafodina ampiasaina teto, tsisy fametrahan-tanana natao teto, na le zanak'le kapiteny tsy hitan'i Jesosy maso akoriny, fa noho ny heriny sy ny fahefan'le teny dia sitrana le ankizilahy. Halleluja, amen na fe. Hoy ary fiangonana manatrika eto, maro iaho re zavatra mitranga sy miseho eo amin'ny fiainan'ny olona noho ny heriny tenin'Andriamanitra sy ny fahefananana. Eto zao dia hitantsika zany fantondra inona le tenin'Andriamanitra, nitondra fanasitranana. Fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mitondra fitahiana tsy takatry ny saina ny tenin'Andriamanitra. Sy fanasitranana fotsiny no entiny, fa ankoatra ny fanasitranana dia mitondra fitahiana lehibe ho amin'ny fiainan'ny vahoaka an'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Raha ianao le mahazo an'ilay izy dia manova amen ianao. Ary ho azonao zany androany. Raha mino anao dia hitanao voninahitry ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Any amin'ny Deutéronome toko 7:22 sy ny 2 no manambara izany. Deutéronome toko 7:20 eo ny 1 sy ny 2. Zao no vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara amin'ny fianjevan'Andriamanitra ao ianao ka mitandrina naraka ny didiny rehetra izay nidikanao anio, dia sanatry Jehovah'Andriamanitra ao ambony firehetra ambonin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana, ahoana hono? Izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon'i Jehovah'Andriamanitra ao ianao. Eto zany zao tenin'Andriamanitra dia ny ao aloha misy fanokafan-dalana aloha, raha mihaino tsara le feo le teniny zany. Raha mihaino tsara ny tenin'Andriamanitra ianao ka makatoa an'le teny, dia eo amin'ny 2 dia ozy ny tenin'Andriamanitra ho tonga aminao sy ho avy ao amin'ny fiainanao zao fitahiana rehetra izao. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fitahiana amin'ny karazany maro. Ohatry ny amenina amin'ny ray mahery. Averiko tsara. Ny tenin'Andriamanitra zany dia misy fitahiana amin'ny karazany ao anatiny ao. Amen na ve? Zaho zao mahita hoe zao tenin'Andriamanitra ampitondrain'i Jesosy anazy zao, dia misy karazana fitahiana tsiraray avy, mety amin'ny anankiray ato, mety amin'ny anankiray ato, mety antsika rehetrarehetra, ho antsika izay mitehaka mafy. Tsy hoe fampahirezako anao no antony hitondrako an'izany afatra izany, fa tena resy lahatra za, fa ny tenin'Andriamanitra eto no miteny ho tonga aminao sy ho azonao ozy izao fitahiana rehetra ozy, fitahiana rehetra, fa ozy nataony nefany tsy maintsy mihaino an'le teny ianao ary makatoa le teny voasoratra. Amen na ve? Zany hoe misy tena ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io araka io loha hevitra ampianarina antsika io hoe tena misy hery tsy takatry ny saina, misy fahefana lehibe tsy takatry ny saina ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra. Halleluja. Manarakaraka io tenin'Andriamanitra io ihany koa dia afaka hitondra vahaolana lehibe ho azy manao menina mafy. Halleluja. Androany zany dia mitsodrano niza ao anatina olana saribahana. Mety misy amintsika ireo zao amin'ny herinandro io ianao andotrosa be mihitsy, ao anaty poketranao 0 ariary, ao amin'ny comptenao any amin'ny banky tsisy vola, any amin'ny comptenao any amin'ny resaka mobile money tsisy ninina, fa ianao ara moniny trosa. Fa zao ny tenenin'Andriamanitra, noho ny fahefan'Andriamanitra sy ny teniny, noho ny herin'le tenin'Andriamanitra mahay zavatra rehetra, dia ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa voavany olana ara-bola, voavany olana ara-bola, le trosa tokony alohanao dia anao fahagagana lehibe Andriamanitra. Oh, amen na ve?
vavolombelona anao amin'ny herin'ny androany fa misy fahaolana lehibe resa sy amanao mena mafy. Halleluja. Hitanareo natonga na tena baby resy lahatra ito rety teny ty dia izao. Nahita zavatra tsy vitan'olombelona fa vitan'ity ten'Andriamanitra ity tamin'ny herinandro. Nisy olona anankiray nitalao tamiko. Nandefa message tanatin'ity téléphone ity zany apita izy. Dia zao nyteneniny voavin-dresaka kelikely zay nitsodrano anazy ahako. Dia nitaraina tamiko izy. Loza pasteur tao aoriana resaka nafinaritra nataonay dia efa tsy niresaka teo amin'ny atsasakadiny teo zay. Sendrana milina téléphone tapiko. Dia zao nyteneniny. Loza pasteur. Odry. Onako ary vadika loza ho resaka nafinaritra. Loza pasteur fa hoana. Levy nato lahanay ozy nandeha métro dia rehefa nandeha métro izy latsaka amin'ny portefeuille. Rehefa latsaka amin'ny portefeuille dia any carte de séjour any carte na santény any carte bancaire-ny daholo zavatra rehetra kanefa izy ny andanany any France misy mission ataony. Ny talao izy ahoana ny atao pasteur tena mikorotana izy mivady tsy hitandrareo izay atao ozy fa tena ahoana ny atao pasteur. Inona moa ny ataoko za ty Madagasikara le olona ry amin'ny 10 000 km mahery inona ny ataoko an'izany na zara tsy afaka anakana. Dia zao sisa teneniko taminy tsy maintsy hita io ary tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy fa hita io tokony apetron'iny pasteur mbola tsy hitany le raha namana nefa ny amin'io misy zavatra tokony ataony ihany. Tsy hitandrareo izay ho atao. Dia roa andro taty aoriana mbola tsy hita le izy. Nandeha tany amin'ny gendarme nakaiza fa tsy hita le izy. Telo andro taty aoriana dia mbola nyteny ahoana pasteur ny atao zanga mpamahany io sa za pitsipina portefeuille. Fa zao nyteneniko namangy Andriamanitra ao amin'ny mpanjaka faritoko fahenina manomboka 5 sy hatramin'ny 7. Hoy Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko fahenina amin'ny 5 sy 7. Andonga izy hitanareo nisy olona nikapaka tay teto dia latsaka tany anaty rano ny lelana famakiny. Inona olona latsaka tany anaty rano? Te hiteny aminareo ako ny lelam-pamakinareo fa latsaka any anaty rano mitsingevana ohatry ny taratasy. Tsy maintsy maninona? Fa nanomboka rehefa latsaka io lelam-pamaky io dia nitaraina tamina lelan'Andriamanitra izy indrisy tompoko ozy fa naninona? Zavatra olona nindramo iny. Hainareo sady tsy manana mbola nindrana fa le nindramo malatsaka any anaty rano. Ary teneniko fa zavatra tsy hita le izy raha maha-olombelona. Ary zay natonga an'izy ireo nitaraina tamina lelan'Andriamanitra. Fa zao teneniny le lelan'Andriamanitra na nipahazo anankiray tao anatin'le rano izy dia zao teneniny tonga dia raisy ny lelam-pamakinareo fa itsingevanao iny aiza koa misy lelam-pamaky itsingevana. Dia namangy Andriamanitra tenenao amin'ilay olona lelam-pamaky ary nitsingevana ka izay portefeuille. Enjana be zany raha ohatra ka tsy mino dia tonga dia niteny ahako zao soratra teneniko tato ahoana ho izy teo zao nyteneniko taminy hoe averon'ny tompo iny ary tsy maintsy hita iny raha pitso tsy maintsy hita le izy fa vakito itenin'Andriamanitra ity dia nalefako verset io raha pitso tsy mainty iza le izy. Inona amin'izao izy nareo so amin'izay misaotra indrindra pasteur tena miaraba anao dia raina Jesosy hita soma tsara le izy efa eny am-pelantanan'le olona. Halleluja. Amen ve? Riavana le tena mangin'Andriamanitra dia tenenao amin'ilay olona hoe tena ampiasainy Elisy dia nitsingevana ny lelam-pamaky ka niteny anko androany na tonga amin'ny portefeuille vereny ambonin'ny tany mba ho hita ny tany anaty rano ary nitsingevana teny raisiny. Dia androany ao anaty fontaine kely sokafako ity ho anao izay nanana zavatra very rava potika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo iverina aminao indray izany. Iverina aminao izay rava teo aminao ary izay efa very tao aminao dia ho hitanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho hitanao amin'ny anaran'i Jesosy fa izao minono ny herin'ny tenin'Andriamanitra ary minono fa efanao anatin'ny teny ianao. Halleluja. Amen ve? Zavatra mampalahelo faniavana ity raha reo tantara anankitelo resaka fanasitranana resaka fitahiana
resaka vahaolana takany tamin'ny petera hoe joaliko atoko fadimy dia teny daholo ny asa teny daholo ny asa atao fa tsy sesaka vavaka fa tamin'ny alalan'ny teny dia nitsondra fiatraikany tamin'ny olona so nefa noho aminareo androany betsaka reo olona tena tia mihitsy mihaino ten'Andriamanitra tia mihaino toriteny tonga matetika eo am-piangonana mba hiaizo zany ten'Andriamanitra zany fa mijanona ho fiainona fotsiny ny eniny sasany fa tsy misy tena fanapahan-kevitra hiditra lalina akatoa ny teny voasoratra. Eo ilay olana mipetraka hoe zatra mihaino toriteny fotsiny ny olona, miazakazaka mihaino toriteny fotsiny ny olona, mietanetana ao anaty toriteny fotsiny ny olona, miazakazaka maka ao anaty fiangonana ny olona, fa ilay fanapahan-kevitra ndray andraikitra hiditra lalina akatoa ny tenin'Andriamanitra be dia be tsy manana an'izany. Eo indrindra teneniko anareo androany manao hoe aza henona fotsiny izay tenin'Andriamanitra efa azonao fa akatoa azy elazainy dia hitondra vokatra ho an'izay manao amenina mafy. Halleluja! Amenina ve? Ka hoy amintsika rehetra tonga eto zany. Le Jakoba toko voalohany 2:20 dia miteny ary mampirisika hoe aoko mpakatoa ny teny fa aza ampiany fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ny tian'Andriamanitra ho tenenina amintsika zany amin'ity atoandro ity dia izao: mitady olona Andriamanitra ary miandro olona maro fa hokan'Andriamanitra mba hakatoa izay teneniny. Aza ampiany fotsiny ozy ny tenin'Andriamanitra fa ny olona mihaino tenin'Andriamanitra nefa tsy makatoa dia ozy ny tenin'Andriamanitra lasa mamita tena fotsiny izy satria miazakazaka makany am-piangonana, miazakazaka mba hihaino tenin'Andriamanitra, mana tena fandray fitahina fa vokatra azo nefa zero. Tsy Andriamanitra no mivadika, tsy Andriamanitra no tsy mitaha, tsy ato amin'ity fivavahana ataontsika ity tsisy Andriamanitra fa miandry antsika hanapa-kevitra Andriamanitra mba hakatoa ny teny. Amenina ve? Miandry antsika Andriamanitra ary manentana antsika ihany koa na iza ianao tonga eto, mety ao anatina orana salibahala, mety ao anatina retina fanaitainana, mety ao anatina ataoko hoe ady mankotrakotraka amin'izao fotoana izao. Hoy aminareo androany tsy olana amin'Andriamanitra ny mamany olanao, tsy olana amin'Andriamanitra ny mampandresy anao aminatiny ady, tsy olana amin'Andriamanitra ny manasitrana any aretinao eo, fa Andriamanitra kosa androany dia mitady ianao ary miandry antsika rehetra izy mba olona ho mpakatoa ny teny. Amenina? Inona ary no fanehoana manahoana zany? Zay ngamba ny tena marina koa hoe fanehoana manahoana izany atao olona makatoa zany. Inona zay ilay izy? Inona no fahitan'Andriamanitra ny olona anankiray izay makatoa ny teniny? Ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fandresen-dahatra ao anaty fa tena makatoa ny tenin'Andriamanitra isika dia mana-porofo sy manambara isika fa lehibe Andriamanitra ary azo itokisana izy sy ny teniny. Faly Andriamanitra rehefa manomboka manandratra azy ny ao anatinao ao, ary faly Andriamanitra raha mahita olona dia ambonin'ny tany tena manaiky makatoa miankina amin'ny tanteraka. Zay aloha zany voalohany. Faharoa, fanehoanao manko fa tena tian'Andriamanitra ianao dia izay no mahatonga anao hakatoa ny teniny. Raha misy tian'Andriamanitra dia hitandrina ny didiny. Zany eo zany ny porofo ahitana fa tian'Andriamanitra ianao. Ary fahatelo ny entinao mana-porofo ihany koa fa ianao izay mpanaradian'Andriamanitra io dia mahatoky ny fahefan'ny heriny ary mino azy fa hamonjy anao anatin'ny teniny io Andriamanitra io. Farany indrindra azy hoe fa inona ny mahatonga ny olona tsy mety resy lahatra hakatoa ny tenin'Andriamanitra? Ny mahatonga ny olona tsy mety tena resy lahatra hakatoa ny tenin'Andriamanitra dia ity: noho ny tsy finoana ao anatiny. Ny olona tsy finoana ao anatin'ilay olona dia voalazany Matteo 7:20 fa rehefa tsy misy finoana ao anatin'ny olona anankiray dia tsy afaka anao zavatra lehibe Andriamanitra. Izany hoe na Andriamanitra mahay zavatra rehetra ary izy fa tsy mino ny teniny ianao, tsy mahatoky ny hery ny teniny ianao, dia ozy ny Baiboly tsy manao zavatra lehibe Andriamanitra. Matteo 3:20 manomboka 3:10. Tsy manao zavatra lehibe izy no tsy finoan'ny olona. Ry havanao, izay zany ny sakana voaloha hoe mahatonga ny olona tsy tena makatoa ny tenin'Andriamanitra
mahatonga ny olona tsy tena resy lahatra hiditra lalina ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia noho ny tsy finoana ao anatin'ny olona izany. Faharoa, inona ihany koa ny mahatonga ny olona tsy tena mankatoa ny tenin'Andriamanitra na hoe tsy resy lahatra loatra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, satria maro amin'ny olona ny mbola misy fanahy ratsy mitoetra sy manapaka ho aminy izay antsoina hoe fanahy tsy fankatoavana na ihany koa fanahy ny fanoherana. Ny olona anankiray no mbola misy fanahy tsy fankatoavana ao anatiny ao dia hitarika an'ilay olona tsy hankatao ny tenin'Andriamanitra izany, na iaky taonan'ny olona anohatra anteny izay voasoratra foana, satria asiany fisalasalana eo amin'ny lohanao raha vao miteny aminao Andriamanitra. Ohatran'ny titeny Satana hoe raha vao manomboka miteny Andriamanitra, ianao ho vahana ny olonao, ianao ho vonjain'Andriamanitra, ianao ho tahiny, dia asiany fisalasalana anatinao. Dia ahoana moa izany ny atateraka an'izany? Ahoana marina moa izany? Izany ve dia tena mitombona? Izany ve izay tena ohatr'izao? Hainao tsy manana toetra tahakan'ilay kapiteny izy, tsy manana fandresen-dahatra ao anaty izy, fa misy fisalasalana lehibe mipetraka eo alohany eo. Satria noho n'inona? Noho n'ilay fanahy ratsy izay mitondra an'ilay olona tsy hankatoa na mitondra an'ilay olona mbola nohatra ilay tenin'Andriamanitra. Maro amin'ireo kristianina nare tenin'Andriamanitra, maro amin'ireo kristianina nandefasan'Andriamanitra teny no tsy mba tsapa na inona eo amin'ny fivavahana izay ataony amin'izao vanim-potoana izao. Ny antony dia satria tsy vonona hetsika, tsy vonona katoa, tsy vonona iaina amin'ilay tenin'Andriamanitra ny ankamaroan'ny olona. Faranako ary ny tenin'Andriamanitra ho fehiny dia izao. Tena ilaina ry havana, ilaina isika kristianina, olona babo resy lahatra ny tenin'Andriamanitra, ary tsy hoe ho babo sy resy lahatra fotsiny, fa tena ankatoa ny tenin'Andriamanitra rehetra, dia isy vokatra mahagaga iseho eo amin'ny fiainantsika. Amen na ve? Koa na iza zany ho faranako ny tenin'Andriamanitra, na iza amintsika tonga manatrika fitombavaka na manaraka ty fitombavaka ity ka vonona ankatoa izay lazain'Andriamanitra, dia tsofoko rano hoe ao ambadiko ny fankatoavana rehetrarehetra izay ataontsika dia izao. Izy zava-magaga tsy takatry ny saina hitranga eo amin'ny fiainantsika rehetra. Halleluja! Amen. Koa andeha ary hisaotra an'Andriamanitra isika voninahitra ho an'ny tompo ireriana. Andriamanitra raiki tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Meko anao ny voninahitra, meko anao ny sanitra, ny tery. Samy misaotra an'Andriamanitra ary. Efa nampanantena teny aloha fa hivavaka ho an'ny marary aho. Hivavaka ho an'ilay olona izay mahatsapa ola voafatry ny herina témonie. Za mino fa ho sitrany ianao, za mino fa ho afaka ny famatorany devoly izay mamatotra anao. Mino fa marina ny tenin'Andriamanitra. Andao hivavaka, andao tena hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany teniny izany. Aoko mpakatony teny ozy ny tenin'Andriamanitra. Zay rehetra naheno teto androany dia tapony hevitra hoe vonona katony teninao Andriamanitra. Vonona katony zay rehetra teneninao aho. Manaiky ahako, vonona katony teninao manomboka androany hoe. Ary raha nisy tsy fankatoavana tao aminao hatramin'izay dia mibeba. Raha nisy fisalasalana tao aminao hatramin'izay dia mifina amin'Andriamanitra ianao. Sao dia izany no sakana. Sao dia izany no tonga ny zavatra niarasanao tamin'izay tsy azo. Vavà tsara. Vavà, ho anareo any atokantrano mpanaraka amin'ny Facebook na amin'ny YouTube, tena vavà ihany koa ianareo. Vavà e. Tenena amin'Andriamanitra fa vonona katony teniny isika. Tonga dia anao hetsika avy hatrany isika hoe anapa-kevitra akatony teninao amin'izay Andriamanitra. Vonona katony izay rehetra teneninao aho, vonona katony izay rehetra lazainao aho, satria ambadiko ny teniny fankatoavako ny tenin'Andriamanitra dia isy vokatra lehibe.
izy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Resy lahatra ny amin'izany aho hoe tena manaiky ny famarinana izany teny izany aho. Tena aseho amin'Andriamanitra mihitsy ny fahavononanao e. Le fanapahan-kevitra ao ataovy tahaka ny an'ilay kapiteny. Ataovy tahaka ny an'ilay kapiteny, ataovy tahaka ny an'i Petera tonga dia mandroso. Ataovy tahaka ny an'i Namana, tsy nisalasala izy, tonga dia nitsofoka atao amin'io Jordana. Samy mivavaka, samy manapa-kevitra androany. Izay vonona akato rehetra, izay vonona hetsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia izy zavatra mahagaga iseho amin'ny fiainany. Izy zavatra be ataon'Andriamanitra eo aminy. Izy zavatra lehibe tsy takatry ny saina. Efa nandrasana hatramin'izay fa ho tonga io. Voaraha io, ho azonao io. Raiso ny fanamasina hitonanao amin'ilay fanahy mifankatoavana. Anampy anao akato ny teny. Anala misalasalanao aminao. Raiso ny fanamasina ary. Raiso ny fanamasina amin'izao fotoana izao ary. Raiso hoe, raiso ilay osotro ny fankatoavana. Raiso ilay osotro ny finoana. Raiso any, raiso hoe. Fanamasinao mitina eto ianao. Mameno anay rehetra. Ho anareo rehetra izay manaraka izao fandarana mpitombavaka ato amin'ny refi izao. Raiso ny fanamasina na dia ny an-trano ary ianao. Ho antsika ato anatin'ny trano fivavahana. Raiso mitsoka mahery vaika ato ny fanahy masina amin'izao fotoana izao ary. Tsy manavakavaka Andriamanitra. Raiso any! Raiso any fiangonana, raiso ny fanahy masina. Alléluia. Amen, 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 amen. Misaotra fanahy masina. Misaotra fanahy masina. Miasa eto ny herinao androany. Mameno anay ianao androany. Manositra ny fiangonana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao fanahy masina. Andeha angina amin'izay tsika rehetra. Apetreo amin'ny fahatro ny fotsika ary ny tanantsika. Ary raha misy marary dia ny tananao anankiray apetrao amin'ny fahatra izay marary anao. Ianao ankoa izay mahatsapa tena mbola misy fanaratsy, mamatotra anao, manakejy anao, mitondra olana, mahatonga anao sahiran-dava, mahatonga anao voahilikiliky, mahatonga zavatra ataonao voasakana, mety efa mataona ny maro na mataona vitsivitsy ny ainanao an'izany. Ho anao izay ao anatin'ny alahelo, vesatra, ohatran'ny hoe mora kivy ianao. Any ka lasa indraindray ianao na ny anatona an'Andriamanitra ara dia misalasala. Eto ny tompo ary tsy manameloka anao izy. Vonona nampy anao Jesosy. Mety efa betsaka ny olona mba niankinanao sy nianteranao. Fa mety nandatsanao ny olona. Nanenjika ny fivavahana nataonao ary ny sasany. Mety ny akamaroan'ny olona dia mety manonjomolotra anao fotsiny ary mampanantena tsy misy. Fa raha Andriamanitra indray ainy ataony zavatra rehetra. Amin'ny alalan'ny tananao mipetraka eo amin'ny fonao. Amin'ny alalan'ilay tananao mipetraka eo amin'ny fatra marary anao. Ary izay mahatsapa misy voafatotra ny tenany, mbola hainao misy fanaratsy manakejy anao, dia aza vela miala amin'ny fonao manko ny tananao fa hivavaka ao anao. Mbola hifanay tsara amin'ny fanamasina nefa isika. Zay. Fanto tsara. Ataovy tahaka ny hoe ianao sy Jesosy izao miaona. Ataovy tahaka ianao Jesosy mihitsy ny miaona amin'ny fanatrika izao. Ao anatin'io fiaonanao amin'ny fanahy masina io dia isy fanafahana. Ataovy fanahy masina ny asanao. Ataovy. Zay. Alléluia. Alléluia. Zay. Manomboka mitraika eny aminao eny ny herin'ny fanafahana. Tsy ny anankiray amintsika na roa, tsy anankitelo na dimy,
fa be dia be mihitsy ny hitako avy ety misy fanan'Andriamanitra mikasika dia le fanafahana mahery vaika no raisiny zahay fanafahana lehibe ho apitako ny herin'Andriamanitra dia raiso ary mifanafahana amin'izao fotoana izao raiso mifanafahana ho didiko mifanaratsy andeha zao tsisy dia voly ajanona zany eo aminao eo tsisy dia voly ajanona zany eo aminareo eo amintsika tsara vo afaka androany amin'ny tana Jesosy reo karazana fanampanao sakana misy olona eto matsapa voasakana amin'ny fianarana voasakana amin'ny fitiavana voasakana amina asa voasakana amin'izay zavatra tao eny hatramin'ny ara-panary matsapa misy sakana foana ianao ohatrany hoe namavita zavatra anao dia misy ezaka be avy aminao mihitsy na vao matafavoaka ary maro zavatra nataonao tsy tanteraka hatramin'ny farany fandroany voatokana ho antsika ty andro ty hoe fanamanakana mihitsy ny roako amin'izao fotoana zay iafatra dia andeha raha vaiko sakana rehetra lasa miala sakana rehetra miala le sakana miala amin'ny anaran'i Jesosy lasa miala le fanamanakana miala le devolom-panakana fo amin'izay aigana fo miala tongotra amin'izay va lasa le dosie karakarainao efa elany tokony hivaly efa elany tokony hisy vokatra tsy ny olona namitaka anao tsy ny olona nampandiso fanantenana anao fa satanam-panakana atao ambadika an'io iongotra amin'ny fanampanakana sy ny heriny angoronetana izy dia andao atsika rehetra zay alefa lase las tongotra amin'izay aigana ho anareo manaraka ity toloteny sy vavaka ataona izao amin'ny alalan'ny Facebook na ny YouTube izao ny teneniko anao imenao le tsy mety matsanga tokantrano ny fitahana lehilahy impiry efa fitahana vehivavy foana tsy ny olona ny ratsy tsy ny olona ny mpamitaka fa le fanaratsy tao aminao no natonga izany fivadian'ny olona zany fandroany dia natao afaka daholo amin'ny tana Jesosy miala fanaratsy tsy matsanga tokantrano fanampandava fanambadiny le tsy matsanga mpanambadiny miala amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona niza matsapa voafatotro ny trosa tsy mety mahomby ara-bola na isaky ny manam-bola izy dia lalilany fotsiny volany matiantoka foana isaky ny mampiasa vola izy na tsy matsangana inona rehefa manam-bola na rehefa mba misy marché lehibe ho azony dia miembotra foana lasa n'olona foana na mandamoka androany fanaratsy tao ambadika izany ozoniko ianareo miala amin'izao vahoaka an'Andriamanitra izao aigana le fanatsy mavankarena fanantrosa fanamahatra fanatsy mahomby amin'izay atao mampandamoka foana ny marché mampiembotra lava mampivily lalana amin'ny tana Jesosy zao misy olona eto isaky misy marché lehibe tokony ho azonao tena mivavaka ianao ry manetsika finoana fa amin'ny ora farany le izy dia lasa n'olo-kafa na misy olana tapoka dia tsy raikitra rehefa madinidinika nefa dia ohatrany hoe tanteraka foana ary dia ino mba ohatra mampionona anao hoe mba tanteraka le kely fa rehefa lehibe dia ohatrany tsy mety tanteraka tsy sitrapon'Andriamanitra andriavana fa mendrika andray ny lehibe ianao manomboka androany mendrika andray izay tena lehibe ianao manomboka androany raiso ny fanan'Andriamanitra dia raiso ny fanafahana tompo mamindra fo amin'ireo olona ireo vahoaka anao rehetra niza tonga eto isy fanafahana lehibe amin'ny tontolo ny asa mandrara
ao amin'ny asan'ny tanany. Teneniko anao Satana, le manapotika, mpandrava, manimpa zay asa lehibe tokony ho azony. Alefa miala! Foa! Amin'ny antarana Jesosy! Lase! Foa! Amin'ny antarana Jesosy! May oza! Avy aloha hiasa amin'izay fanamasina, mitozo amin'ny fanafahana. Avy aloha handeha amin'izay Satana. Rehefa nany fahafatesana, rehefa nany alahelo, rehefa ny amin'ny fakiviny, lasa daholo mandeha miala! Avoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Niza marary tonga eto. Didiko loharanon-aretina hiala ao anatin'ny tenany. Miala eny amin'ny lamosina, miala ao amin'ny vavony, miala ao amin'ny tova rehetra, miala ao amin'ny fo, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Didina ny aretina sy ny fanaitainana, miala! Le aretina vokatra amin'ny fahasaviany, le vonina amin'ny anaran'i Jesosy any, le voka amin'ny anaran'i Jesosy any. Ny aretina vokatry ny voakanina tamin'ny zavatra nomanina, tamin'ny zavatra nosotroana. Le aretina nateraka izany mampahory le olona, miala ao agany. Zay didiko miala anaty kibony ao, le mampahory toy le fanaitainana, lasa amizay, potena, ravaina, voanako lohana aretina, ritatra amin'ny fakana. Sitrana ny vorehetra ao ah. Misy olo vaovao ny tova rehetra narary. Hoa amin'ny anaran'i Jesosy. Sitranina ny marary, afaka ny marary. Niza tonga teto, tsofina rano izy ho afaka. Izy fanafana lehibe ho aminy, tahin'Andriamanitra manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao Andriamanitra. Andaontsika rehetra hiaraka nandratra ny tanantsika kavanana, dia samy akasitraka sy hisaotra an'Andriamanitra. Misaora azy ny amin'ny fanafahana, misaora azy ny amin'ny fanasitranana, misaora azy ny amin'ny vahaolana sy ny famonjena. Misaora an'Andriamanitra, izay natsapa fa nanao zavatra teo amin'ny Andriamanitra dia andao hisaotra. Izay natsapa androany fa tsy niala maina, andao hisaotra. Saotra Tompo, mankasitraka anao zahay fa tsara loatra ianao ary mpanao tsara. Dia raiko ny anaranao Tompo. Samy misaotra ihany eo fahafaintananao. Mankasitraka anao izay Andriamanitra, lehibe tokoa ny fitiavanao anay Jesosy, fa dia manitsy anay mandrakariva ianao. Misaotra anao izay Jesosy, mankasitraka ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tia tanantsika ho fisaorantsika an'Andriamanitra. Ao anatin'izany ihany koa dia manasa anao hitsangana alohan'ny ifaranan'ny fotoana, dia mbola hifalitsika sady akasitraka, satria mbola tombony lehibe ho asainao ny tonga teto nandray izany fampaherezana izany, fa dia natao olona katoa isika mba tsy hamitaka ny tenantsika, sady izany ve ilay izy teo. Dia tena andaontsika hisaotra an'Andriamanitra, fa manomboka izao dia olona tena hafakely isika, mahita fity mitombo fahitapity amin'Andriamanitra mandrakariva, satria olona makatoa. Nda ho aritsika. Such a union of my life.
Mandesera mi fiumina no asanaciare. Allora siga yara che fa yara che ne. Yari fali, yari tega, anche all'alba si avvisa. Yari fali, yari tega, yari yuga non manca chissà. Ma sarà io no, sarà in vita, sarà io no. Dokąd się buddana przygotowyła Jezus. Alleluja. A sala cygante o cygina si pari. Vira si fare a casa non sai mai. Vira si socia in yuga non male chissà. Ei do fitarina non me non andai. Bandese non mi fiubina non a sagastai. Yari fali. Yari fali, yari tega, anche all'alba si avvisa. Yari fali, yari tega, yari yuga non manca chissà. Ma sarà io no, sarà in vita, sarà io no. Yari fali. Yari fali, yari tega, anche all'alba si avvisa. Yari fali, yari tega, yari yuga non manca chissà. Ma sarà io no, sarà in vita, sarà io no. Lasciamo in sala Jezus. Ma sarà io no, sarà in vita, sarà io no. Sale no, sale no. Ma sarà io no, sarà in vita, sarà io no. Oi vavaksika isotra ny tompo. Andriamanitra ray masino lehibe sady mahagaga loatra ianao. Misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ny teny, ny amin'ny fampianarana, misaotra ihany koa ny amin'ny vavaka fanafahana sy fanasitranana. Misaotra ny amin'ny fanatrianao Jesosy ary mankasitraka anao zahay. Kandreto izay averina ny saotra, ny dera, ny voninahitra atolotra anao rery ihany izany. Ary tononona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany ane ho amin'ny tsiraray avy isam-batan'olona. Ny voninahitr'Andriamanitra ane ho ampozara ho anay tsiraray avy. Mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Sika rehetra anao hoe dia tain'Andriamanitra tompo ka mirary soantsika rehetra rehetra.